Ho an'ny fiahina ara-tsosialy olona sahirana manodidina ny 700 tao amin'ny fiangonana Apokalipsy no nahazo fanampiana tamin'ny malala-tanana tetsy ambodin'ny sotry foibe n'ity fiangonana ity. Ao anatin'izao krizy izay efa mipaika amin'ny tokonam-baravarana isan-tokantrano izao dia nahatsiaro ireo sahirana ireo malala-tanana zanaky ny fiangonana Apokalipsy ka nanome fanampiana ho an'ireo fianakaviana mandalo fahasahiranana ao amin'ity fiangonana ity. Izao fanampiana izao no tanteraka dia noho ny fiaraha-miasa tamina mpino izay nahatsapa fa nahazo fahasoavana tao amin'ity fiangonana ity rehefa neken'ireo tompon'andraikitra mpitantana ny fiangonana Apokalipsy tarihin'ny pasteur Mayol izay nosoloan'Andriamatoa James Chapard Ravelonantenene sy ny filoha mitantana ny regionaly Antananarivo Andriamatoa Rafanomezantsy Norbert Tena. Ao anatin'ny vanim-potoana izay heverina hoe tena mafy ny ankonina malagasy amin'izao fotoana izao ary tsy ny mpanao gazety ilay moa no andeha tantarana izany dia tsy afaka ao anatin'izany ihany koa ny fiangonana rehetra satria ao anatin'ny krizy ihany koa ny fiangonana satria vahoaka an'Andriamanitra miaina ao anatin'ny firenena. Ao anatin'izay nefa dia ny fiangonana Apokalipsy eto Madagasikara dia manana ireo zanaky ny fiangonana izay heverina fa manana ny atao mahakasika izay zavatra ilain'ny olona sahirana izay dia nanomana izy ireo ary niresaka tamin'ny foibe Apokalipsy mba azahoan'izy ireo manariteraka izany asa soa izany dia ny fizarana izay atao amin'ireo olona sahirana anatin'ny fiangonana dia fampiraharaha tamin'ny tenanay izay miandraikitra ny fiangonana foibe marina dia tanteraka izany ankehitriny. Fanomezana izay nahitana vary sy menaka ary savony. Zavatra tsy nampozina aloha zao fa no fitiavan'ny fiangonana sy izay mandeha izay mikarakara indrindra ko pasteur Mayol dia Andriamanitra fiadanana ny omba daholo mba hamonjy anay amin'izao le dia fahampiana izao betsaka ny foriana tsy dia afo loatra tsy afo loatra dia isaorana nareo tsika fiangonana rehetra izay mba nahatsiaro tena mba amin'izao mpanavotana an'izao na dia indray andro na dia fantatr'Andriamanitra raha dia hoe tsy fananana ny hoe mety hoe tsy nanana androany fa ny androany dia miain'Andriamanitra tonga Jesosy mamango fony izay mahafoy tanana dia mba namea anay dia faly be izay fa dia misaotra dia ingany mba itoy izao Andriamanitra fiadanana ny omba nareo menaka izay mikarakara an'olo an'izao zavatra rehetra izay nafonareo sy mbola ho avy koa. Nilaza ireto malala-tanana ireto fa santatra am-bavarany ihany izao fa mbola isy ny fanampiana izay ivelatra lehibe kokoa mba ahafahana manamaivana ny fahasahiranan'ny vahoaka.